eo amin'ny vaovao ny jony kosa indray dia ny herinandro lasa teo no nanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny jony lamatra tany Antsiranana. Nandritra ny lahateny nataon'ny ministry ny Harena anaty rano sy ny jony Gilbert François de fantatra fa ahina mafy ny ahalany tamingana ny lamatra mavo na ny thon jaune. Eo anatrehan'izany dia misy ny fepetra sy paikady entina isorohana izany. Vola Ravoavy sy Tsira Kotoarson. Aina ulantamingana ny lamatra mavo na ny thon jaune eto Madagasikara araka nambarany ministry ny jony Gilbert François tao anatin'ny lanonana fanokafana ny jony lamatra izay nototsaina tany Antsiranana ny herinandro lasa teo. Noho ny jony lamatra manana anjara toerana lehibe eo amin'ny toe-karena malagasy, sehatra fahoroa ao aorian'ny Makamba mampidi-bola amin'ny kitapom-bola-panjakana. Betsaka ireo fanovana iverin'ny ministeran'ny Harena anaty rano sy ny jony ho tontosaina. Anisan'izany ny fampiakarana ny aba alaina amin'ireo mpanjono lehibe. Rehefa miresaka an'izany lamatra zany dia ny aty Antsiranana no voalohan-daharana amin'io. Izy moa araka le niteneniko teo iny be dia be ny zavatra entin'io jony lamatra ao aty amintsika raha hatramin'izao. Nefa tsy hijanona amin'izay fotsiny antsika na dia efa be zany zava-bita fa mbola misy ihany koa be dia be ny tokony hatsaraina. Raha tsy ireo le nitenenina teo hoe tokony jerena reny protocole d'accord rehetra reny dia asina amendement zany. Ina moa ny amendement entinao e? Tsika tsy hijanona amin'izay itiavany ireo société atao fa mba misy ihany koa tombotsoa ny Madagasikara, tombotsoa ny Antsiranana, tombotsoa ny vahoaka rehetra mba hisitraka an'izy io. Kotsinina zany fa ny voalohany amin'izany aloha dia nasiana amendement momba ny les durées de pêche aty. Efa tsisy tsony ny mangataka iray volana iny fa tsy maintsy atao 3 volana izy farafaratsy. Natao ihany koa hoe ny débarquement dia mba tokony 50% ny production izay azon'ireo mpanjono lamatra aty amintsika tokony débarquena eto Antsiranana. Eo amin'ny redevance ny tarifin'ny redevance kosa aloha tokony ampiakarina satria ambany be ny antsika. Raha samby madinika izy any amin'ny 6,000 USD nefa ny olona efa mandeha 7,000 USD isan'andro. Misy aza any amin'ny $130,000 ny ana Pacifique isan'andro. Hatreto dia ny vahiny no tena mampiasa vola amin'ny sehatry ny jony lamatra. Mampirisika noho izany ny fampiasam-bola malagasy ny ministeran'ny Harena anaty rano sy ny jony. Notsipiny manokana ny momba ny orinasa sekrenina izay tokony handray ny 50 isanjaton'ny vokatra lamatra azo avy amin'ny faridranomasitsika mba hampisy famoronana asa ho an'ny malagasy. Tsy mandeha irery Madagasikara ao anatin'ny fampiroboroboana ny jony lamatra fa miara-dalana amin'ireo firenena 13 hafa ao anatin'ny voamiaran'ny jony aty antsimo andrefan'ny Oceana Indiana na ny CPS-OOI. Zava-dehibe tokoa ty satria isika Madagasikara no mipréside an'ity soit office na ny comité de pêche du sud-ouest de l'Océan Indien izay ahitantsika firenena eo amin'ny 720 ary fa tamin'ny taona 5 sy amby 2 arivo zany tsika no président Nesti fony zahay mbola directeur général dia androany izy moa atao eto Madagasikara dia raha mitantana ny jony lamatra fa indrindrandrindra amin'ny tany rehetra aty amin'ny atsinanana Afrika sy ny Océan Indien mba hiary hitondra feo anankiray ihany ary na ny redevance sur les licences de pêche anankiray dia mba hiadina ihany koa amin'ireny jony izay tsy manara-dalàna reny. Ny voamiera CPS-OOI izay manatanteraka ny fivorimbe eto Antananarivo nanomboka androany. Izay ny masakazona tolotra ribijery ajaina tato anatin'ny fampalalam-baoantsika teto amin'ny fahitalavitra matv tamin'ity alina ity. Isorana isika tany tokantrano naritra anjery hatramin'ny farany. Isorana koa ny teknisiana sy ireo mpanao gazety mikirakira ny vaovao izay nentinao antsika tany tokantrano tamin'ity alina ity. Amin'ny fotoanao ry sapana fampalalam-baovao ny fahitalavitra matv eo amin'ny rahampitso indray. Veloma tompoko lahy, veloma tompoko vavy.